Isan'ny kandida amin'ilay fifidianana ho mpikambana ao anatin'ny filan-kevitra ambonin'ny mpitsara ny filoha-hevitry ny mpitsara Andriamatoa Tia Raifanahimana. Io no antony ny alantso amin'izany andraikitra izany raha ny fanazavana. Nisitaka tsy filoha-hevitra ny syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara Tia Raifanahimana anisan'ny kandida mpikambana ao anatin'ny filan-kevitra ambonin'ny mpitsara CSM mantenany ary noho ny antony etika minambarany fa nisy tahany aloha ny fitantanana ny SMM. Décision personnelle tsisy namery hoe syndicat namery fa personnel be nefa mitrafelana zay hoe amin'ny hoe mba ataoko hoe tsy haiko moa dikan'le hoe règle d'éthique amin'ny teny malagasy fa hitako hoe tsy mendrika zany raha ohatra za sady manana andraikitra ataoko hoe ngezangeza ihany amin'ny syndicat no milatsaka ao fidina ao membre ny conseil supérieur de la magistrature raha moa ka tsy lany dia miverina indray raha mbola ekeny birao miverina ao manao vice président ny SMM fa tsy hoe akory misy feo mandeha mantsy any hoe niala fa metika ny sambo mbola hito ahitanareo eto membre birao foana fa le titre fotsiny hoe vice président no tsy ampiasaina intsony zany ialana hoe influence any amin'le fifidianana namana tsara azy. Misa 7 no mpikambana anatin'ny CSM ny mpikambana teo aloha efa tapitra ny fotoam-piasany dia ny 7 novambra ho avy izao no natanterana ny fifidianana izay ho mpikambana vaovao ao anatin'ny CSM.